zany hoe tsy maintsy ho tonga izany fotoana zany ary eo anatrehany reo zavatra mitranga ara-tantara voalazan'ny soratra masina na fisehoan-javatra eo amin'ny zavaboary toy ny horohotany zay nateo fa ny masoandro mikitana dia verevitra ny olona verevitra ny firenena tsika tato ato amin'izao fotoana zao miezaka ny firenena kamana mba tsy tiampisondrotra loatra ny atao hoe ny températura zany eto amin'ny tontolo iainana amin'izao tontolo zao satria mieritreritra hoe isy katastrofe hitranga raha mbola mitoy ihany zao sahirana n'olona mieritreritra an'izany ary misy tsy fitovoakevitra eo anatrehan'izany ngamantsika mahita renyle firenena zay atao hoe nosy zay manomboka miakatra ny nivoan'ny ranomasina dia fa mieritreritra sady izy ngambany tsy maintsy ala am'ty toerana ty fa horakitro ny rano ny tanitsika azotsika ny fahaveretra-kevitra eo natrehan'izany ny texte ny lioka ty ryhavana ataon'ny mpandinika hoe littérature apocalyptique zay ny fiantsoana azy littérature apocalyptique aitsika nga mandikana atao hoe apocalypsis na apocalypse dikan'ny apocalypse dia hoe ny anatin'loatsika dia loza be isy loza isy apocalypse fa tsy zany nidikan'ny apocalypse ryhavana fa nidikan'ny apocalypse dia hoe fanambarana apocalypto zafady nampiasan'ny teny grika satria teny grika moa no nandikana ny soratra masina dikany hoe apocalypto dia hoe anao filazan'izany tsoahana ny voaly avy amin'izay mahatonga ny teny hoe révélation na hoe fanambarana misy voaly tsoahana zany hoe manoloana ny zavatra misy hita dia misy fanambarana ambadika ao zay tsy hitany olona ka mila tsoahana le voaly mba hitana inona ny zavatra ao inona ny zavatra ao ambadika zao zavatra zao ka littérature apocalyptique ty zavatra ty hitatsika satria rehefa mamaky mitsika sahirana ahoana ary lazainy jesosy mipotika jerosalema ahoana ary hoe meloany tao fangaro zavatra be dehibe ka zany littérature apocalyptique ryhavana hita mifangaro ao ny zavatra tsy hoela dia ho tonga tamin'ny andron'i jesosy kristy ary hita miaraka koa ny zavatra ho avy mialohan'ny fiverenan'i jesosy kristy mifangaro zany zavatra zany ny zava-dehibe dia zao tsy mifahafantarana hoe inona tao amin'ny tantara no lazay io satria hoe potika jerosalema misy tsy filazana aty hoe inona amin'ny tantara no misy ao dia misy olona dia lany andro mijerana zany izy inona ny tantara efa tanteraka be sa tsy mbola tanteraka ary to vita fa misy efaororotany to fa misy loza isan-karazany to fa tanteraka dolidoly zany tsy dia zay loatra ny zava-dehibe ryhavana fa ny zava-dehibe dia hoe inona no ambadika zao zavatra zao amin'ny malittérature apocalyptique azy ny ambadika zao zavatra zao ryhavana malala dia zao ho avy jesosy kristy ary zay ny zava-dehibe satria tsy misy mahafantatra ny fotoana ny andro na ny o iverenana tsy misy lany andro zay karoka an'izany lazainy jesosy mazaka zany tsy misy mahafantatra ka za lany andro mijery eo amin'ny tantara efa vita ve misy sa tsy mbola tonga efa nisy jesosy sa tsy mbola nisy tsy zay ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe ho avy jesosy ka reo zavatra hita ao amin'ny tantara na adina filazana aty zany na horohotany na zavatra mitranga eo amin'ny zavaboary zany dia misy zavatra ao ambadika misy zavatra ambadika
ambariny zany hojerentsika zany efa aveo fa ny zavatra miaraka amin'ny littérature apocalyptique akory havana dia misy zavatra vitsivitsy zay hita amin'ireny littérature apocalyptique ireny efa maka ny apocalypse tsika zao dia ny zavatra voalohany dia hoe misy fahoriana lehibe ary matetika ny fahoriana lehibe dia ateraky ny ady nateraky ny fanenjehana zay matetika no anoratana ny littérature apocalyptique rehefa mijerytsika ny apocalypse zao na ny bokyny Daniel dia ny contexte dia misy fahoriana be zay miatra amin'ino zay ny voalohany ny zavatra faharoa koa hita amin'ny littérature apocalyptique dia tsy hoe zavatra mampitahotra akoriny satria araky lazaiko teo rehefa misy apocalypse zany dia izy zavatra anahinana zany fa ny apocalypse ho an'ny mpino dia fampiononana sy fampahirezana littérature apocalyptique fampiononana sy fampahirezana mba hahery sy ahatra hatramin'ny farany ny mpino zay no zavatra manamarika ko ny atao littérature apocalyptique ny fahatelo ry havana dia zao natao hanehoana fa tsy misehoseho azy reny tsangan-dravatra zay iainantsika reny tsy tongatonga ho azy reny tsy misehoseho azy reny fa araky lazaiko teo hoe misy zavatra ao ambadiky reny ary ilazana araky lazaiko teo hoe fandresen'Andriamanitra an'Andriamanitra ny teny farany zay anovany zavatra rehetra ho vaovao ary ny farany ry avako malala zay hita mifanaraka amin'ny texte tahaka an'izao na littérature apocalyptique dia eo ampiandrasana ny zany fotoana tsy maintsy hitranga zany zay fanavaozana ny zavatra rehetra dia tokony tsy ravoravo-tanana ny mpino na ho variana fa hiambona ka hiaina sy hitondra tena entan'izany fanantenana zany zany no hitatsika amin'ny filazantsara novakitsika teo hony andimy fahinampo telopolo novakitsika teo zay anakinana an'izao toriteny zao fa miambena ka mivava mandrakarivo mba ahery ianareo ka andositra zany zavatra ho avy rehetra zany ary tsangana eo natrehny zanak'olona arak'izany ry avako malala misy ady mahery vaika izay mety ampivembena ny firoatsika mahita nyzantsika isanandro misy ady mahery vaika ary ireny toejavatra hitatsika reny mandrevo avao tsika zany mahara-tantara na amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny zavaboary avana dia tokony ampieritreritra atsika kristianina tokony ilaza afatra amintsika kristianina reny toejavatra rehetrarehetra reny na ady zany na fanenjena zany na korota isan-karazany zany fa milaza afatra amitsy aminao reny ny amin'ny tsy maintsy avily Kristy ka ireny zavatra reny tokony ampitovinao amin'ireny zavatra mikorotana reny ny fiainanao tsy hoe akory ny fiainanao dia korotana fa tsy tokony landamina ianao zatra miamina le amilady dia amilady re zany adao le fa dia mandeha motiny fa raha misy horohotany hitatsika fiatraikan'izany horohotany zany dia takanto aotsakotsana ny ao anatsika manotombo ataotra ny hotsokotsonina tsara hoe aiza ianao mila miovy ianao fa aza mijanona am'izao toeran'izao mikorotana ny zavatra rehetra tsy
tokony angengina fa misy zavatra tokony hovainao amin'ny fomba fijerinao amin'ny fomba fiainanao misy mosary tokony hitanao fanaona ny tenin'Andriamanitra venao sa tsy miteny inona aminao zany tenin'Andriamanitra zany ao ambadika reny toe-javatra rehetrarehetra reny ravana dia misy zavatra sehoan'ny tompona ny amin'ny fiainam-panana miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy. Mila miady tsara miady ny finoana ianao ravana, mila kororona tahaka ny fiotsakotsan'ny ranomasina zay lazaina tamintsika teo amin'ny fiainam-panana. Mahita an'ireny ny olona dia kivy fa ianao kosa na dia tafiditra anatinao koa aza ny fanontaniana sy ny fahakiviana dia fanontaniana mipetraka aminao miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy. Inona ny tokony ambarana, inona ny tokony andosirako. Asonareo raha nahita ravana mahontsa amin'ny mahita azy tsotako na fotoana firy zay mahita an'le horohorontany Indonezia, mahita an'le fahoren'ny olona miaraka amin'ny zazakely mandositra an'le trano, tsy ilay nabaikonakory hoe mandosira fa hita hoe lozy io dia mila mandositra. dia tahaka izany kory afaka manara misy zavatra tokony andosiratsika ny amin'ny zavatra ratsy sy ny fomba ratsy rehetra mila andosirana. Ary soa fa misy ireo filazana ady notanjy izy ireo mba azontsika manao ohatra ny amin'ny fiainam-panahintsika izay ateraky ny voaly sokafana ao ambadika ireny zavatra ireny. Ary manoloana reny zavatra mahery vaika izay hitantsika reny ravana miteraka fahoriana dia lazain'ny tompo amin'le 7:7 eo hoe mba hahery ianareo ka andositra zany zavatra ho avo zany. Zany hoe mila maherytsika zany. Raha tsy maherytsika tsy afaka andositra. Mazava ny teny tompo ravana mba hahery ianareo mba azonareo mandositra. Ary ao amin'le teny fehezanteny ihany ny entiny ady azona hery dia inona hoy izy hoe fa miambeny ka mivavah mandrakariva mba hahery ianareo ka afaka andositra. Tsy sangisangy ravana ty fiavian'ny tompo ty. Matoa miteraka faketrahana ho an'izao tontolo zao zany fiavian'ny tompo zany. Tsy sangisangy fa ny lanitra sy ny tany levona ny teniko ny tompo tsy mba ho levona. Ka ny mpino ry avako malala araka lazaina teo hoe ny literatiora apokalyptika tsy atao handreraka ny kristianina fa natao hampahirezana azy. Rehefa hitanareo zany rehetrarehetra zany ho ny tompo dia ho izy ahoana izy tsy ho ela ny fanafotana anareo. Zany mijeren'ny kristianina ry avana tsy ho ela ny fanafotana anareo. Ary zavatra andrandrain'ny kristianina rehetrarehetra dia le fiafaran'ny fehezanteny hoe ary tsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Asariavako raha mba tonga tsy haitsika zany hoe ho avy ny fotoana za ianao ahita mifanatrika ilay maty teo amin'ny azo fijaliana atonga asy ianao hiala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ho avy ny fotoana ahitantsika azy mifanatrika. Ary zao fanasan'ny tompo zao dia fanehoana ry avako malala ny alala ny fitiavana zan'Andriamanitra zany ho antsika.
Zaho rehefa malala no aseho an'izao texte zao. Tena fampahereza ho azy anao. Ho avy tsela ny krismasy ary amin'izao fotoana izao fa samy mihetsiketsika dolodolo na ny ankizy no manany atao hoe arbre de Noël no chorale na no concert tsy fatako raha hoe eto aminareo fa ny ankamaroan'ny fiangonana dia nanao an'izany. Tsy andro le fotoanan'ny krismasy ary any fianakaviana sasany ary koa zany dia asa raha misy manao aminareo manao le tony hoe calendrier de l'avant tout isaky ny andro rehetrarehetra mandrapatonga amin'ny 25 décembre dia misy cadeau kely ho alaina satria tsy andry le fotoana izay tonga avy amin'ny krismasy. Ary mihoatra lavitra noho zany fiandrasana ny krismasy zay fety zay atsiarovana zany fahasoavan'Andriamanitra tafahoana ny lanitra sy ny tany ka mahatonga ny anjely ideran'Andriamanitra. Mankalaza ny anjely tsy misy zavatra mitrango ohatran'izao teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Voninahitra any amin'ny avondritra ary fiadanana hoe ty ambony tany ravoravo ny anjely riavana. Ary fanitsika mankalaza an'izany. Ny tompo izay mbola tsy hitantsika maso fa inotsika ka iravoravotsika nefa mainka koa ho fatoriavana. Ahitany tompo mifanatry tava amin'ilay tiantsika. Ilay tiantsika na dia mbola tsy hitantsika maso azy hifanatrika aminy isika riavana malala. Amin'izao fiandohan'ny advent zao riavana. Zay atsiarovany fiangonana ny fiaviany Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao. Nefa koa hiandrasany kristianina rehetrarehetra. Ny fiverenany tsy tahaka ny zazakely tao an-tranohy amin'ny falemena sy ny fietrena fa mivoninahitra zany no hiandrasantsika rehetra ka ity mety maty ty hitafiny tsy fahafatesana ity mety roa ty hitafiny tsy fahalovana ary tsisy tsony ny ranomaso vitatreo ny ady mahery vaika ariavana vitatreo le voaly ny sokafana fa mifanatrika tava amin'ny tompo isika. Isaoran'Andriamanitra riavana fa mifanojo amin'izany fankalazana ny advento zany ny fotoana anokananareo ho alatan'ny mpitandrina. Voalaza teo hoe aoka tsy isa anavesatra fonareo miandry zany fiverena amin'ny tompo zany. Fa ny fiangonana rehetrarehetra dia mifampahery tahaka ny ampaherezan'ny literatira apokalyptika ny mpimba ahatry, atanjaka, ahery, atoky fa mitombomba dia tahaka an'izany koa isika fiangonana mifampahery ary manana ndraikitra amin'izany mifampaherezana zany no mpitandrina. Ampianatra ny tenin'ilay milaza hoe ny teniko lanitra sy ny tany levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Nefa ny amin'izany fampitany ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana ny fiangonana zany. Engany ka tsisy zavatra navesatra ny fony no mpitandrina. Eo am-panatanterahana zany asa zany fa ho itsika mifampahery. Aitsika mifampatsiaro ny zavatra ao ambadika misy amin'ny zavatra iainantsika ka indraindray mandreraka ny fosiny fanahy zao mifampaheritsika. Mahereza sy mahatanjaka, mahereza ireo mpitandrina, mahereza ry fiangonana malala, ry mpiara-mandovan'ny fanjakan'Andriamanitra, mahereza ho avy Jesosy Kristy ary araka ankalaza azy isika. Ok, tsangana ny fiangonana andray fita. Fatsoavan'i Jesosy Kristy tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, famparezana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo isan'andro reo. Amen. Petraka.